manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny tombatombana mahakasika ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia saika miamaina miandalana aloha ny ato amin'ny Analamanga sy ny Motsiraka Atsinanana ary ny faritra avaratra mihazo amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy iny. Ny oram-baratra kosa dia saika mivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana ny tapany atsimon'ny afovoantany ary ny atitany atsimon'ny Madagasikara. Etsakilan'izay ihany koa dia tombanana afana tanteraka mihitsy manerana ny Madagasikara mety ho tafakatra hatramin'ny 4 na 7 degré mihitsy ny maripana-ambony indrindra any amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny faritra Sofia. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ny jerena amin'ny Antsipriany dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana ny Madagasikara na dia isa rahona ihany azy vao maraina ny aty amin'ny ilany andrefana sy Motsiraka avaratra andrefana ary Motsiraka avaratra Atsinanana dia tombanana isava miandalana ihany zay rehefa misandratra andro. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona miandalana ary arahana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ny aty amin'ny ilany andrefana ny tapany atsimon'ny afovoantany mihitatra hatrany Anosy, Androy ary ny atitany ny atsimo andrefana. Ny faritra hafa kosa ho maina ny andro amin'ny akapobeany na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro mety isy orana kely ihany ny aty amin'ny manodidina ny maro antsetra. Raha ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 4 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy any Beroro, eo amin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anaty Motsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny any amin'ny Motsiraka andrefana Nosy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny talata kosa indray ary dia ho hita taratra eo foana aloha ny oram-baratra aty amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimony atitany. Ny faritra hafa kosa ho maina ny andro amin'ny akapobeany mety hololovan-drahona ihany Motsiraka Isava sy Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa mafana hatrany manerana ny Nosy eo amin'ny 7 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 5 degré any Beroro ary mananky hatramin'ny 4 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary izay dia mbola hitoetra hatrany ny oram-baratra mety alohavana na arahana tafiditra indraindray any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny atitany. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeany. Ny tandrifin-drahona efa mahazatra any amin'ny Anosy be Samorano amin'ny Takariva sy ny alina moa dia mitoetra foana. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 5 na 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy ny atitany atsimo andrefana, 30 degré kosa ny any amin'ny faritra Menabe. Ny eto amin'ny atitany moa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré maripana ambony indrindra ary eo 20 ka hatramin'ny 30 degré ny any amin'ny Motsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy teo Madagasikara dia mirary sahady herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.